mianatra eo tongotrao. Emisaotranao Jeso malalo Tsatrizao fotoana mamizao Ianaranay antongotrao Izahay izay mpianatrao Ko ambitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka irate niavy aminao Itoetsabetsaka ao am-ponay ao Ko ambitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka irate niavy aminao Itoetsabetsaka ao am-ponay ao Irate niavy aminao Itoetsabetsaka ao am-ponay ao Coucou! Falemiana amin'ny sazaminona indray fa fotoana ny sazaminona anke zao amerinana lesiny fa araky ny mazatra andao aloha ifampiarahaba manao bonjour amin'le iry ao aorianan'isa telo ao ary miara-manisy isa roa telo manaona falita faona raha vo mahitanao manaona enao salama daholo ve le sazaminona kely reo ao ariny andao litsika ariny alohany amerinana lesina dia akampana ny tanana ahondroka ny loha akipy ny maso vavakintsika Jesosy malalo misaotra anao zahay fa omenao izao fotoana izao indray ahafahanay mamerina lesona ampio zahay mba tsy hitabataba tsy hitomanimany fa hoendy tsara amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay vavaka amen enare efa mahay kely nge ny sazaminona hoe efa mahay manao lesona voalohany mihaino an'Andriamanitra i Samuel tsy anjery ary Samuel zaza nanao fanompoam-pivavahana tamin'i Jehovah averina ny tsy anjery ary Samuel zaza nanao fanompoam-pivavahana tamin'i Jehovah efa manomboka misy mahay ange efa misy azo atao bravo ange hoe eny ary toizantsika ange ny tantara fa alohan'izay aloha andao aloha averintsika le iry dia izay vao toizantsika ny tantara Samuela zaza tia manampy mpanompo tsara ani Jehovah Samuela zaza tia mpanampy manadio izy Samuela zaza tia manampy mpanompo tsara ani Jehovah Samuela zaza tia manampy mandrehitra jiro Samuela zaza tia manampy mpanompo tsara ani Jehovah Samuela zaza tia manampy maturizy andao toizantsika ary ny tantara andao toizantsika ny tantara dia natory ary i Samuela rehefa mavita ny rarahany tontolon'ny andro rehefa natory Samuela rakizy tena eny feo izy niantso anazy hoe Samuel dia nijangana ankizy Samuela dia lasa izy niazakazaka izy nakao amin'ny
Ely nakany amin'ny tranony Ely dia ozy izy tamin'ny Ely hoe Ely inty afa miantso ahy ianao. Dia hoy Ely hoe tsy miantso anao afa andana miverina matory ka. Dia lasa rakizy Samuela miverina natory fa Samuela nge zaza-pankatoa Dia rehefa natory indray izy rakizy dia mbola nisy feo niantsondray mandeha indray teny hoe Samuel, Samuel. Dia nitsangana indray izy nazakazaka indray izy nakany amin'ny Ely dia ozy indray tamin'ny Ely hoe ity tompoko fa miantso anahy nge ianao Dia hoy Ely hoe tsy miantso anao fa zao raha mbola misy miantso ianao rehefa feo dia teneny hoe mitenena Jehova fa miaino mpanomponao fa ndanaingana miverina matory. Dia niverina tany am-pandriana indray Samuela tena atory. Dia mbola naheno feo indray rakizy Samuela, Samuel, Samuel. Dia nitsangana Samuel, tsy nakany amin'ny Ely intsony izy fa iny fa miverina kely dia tonga tao amin'ny Ely izy dia ina moa ilay zavatra tenenina hozy izy Ely mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao. Dia niverina rakizy Samuel niverina kany am-pandrianana izy dia natory izy dia naheno feo indray ry Samuel, ry Samuel. Dia ajanontsika ao indray hoe nahatadidy lesona ve Samuel? Nahatadidy ilay zavatra tokony tenenina ve Samuel? Fa isika rakizy mahay mitadidy dia mahay mahafantatra tsara izay zavatra tenenina antsika. Dia ary ho ajanontsika aloha ny fotoana androany fa hojerevantsika amin'ny heriny hoe mbola nisy niantso ve Samuel na hay namaly ve Samuel. Faranantsika ary ny fotoana dia andao ary hivavaka indray tsika dia hanao fanaovam-beloma. Kambana ny tanana dia ahondrika ny loha. Saotranao izay Jesosy eo no izany lesona izany. Ampio izahay mba hahita didy tsara izay rehetra tenenina aminay. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Tao ary fanao veloma Dia mifanao veloma, veloma, veloma. Dia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko dia samy endry tsara daholo ary Faly miarabantsika indray ry zazaboto fa tratry ny sabata daholo sika rehetra dia hiaraka hikopakopa tanana ary sika manahoana daholo misaotra an'Andriamanitra fa nomeny sabata sika dia afaka hanaraka tantara vaovao indray fa alohan'izay rehetra izay aloha dia andao hivavaka akambana ny tanana dia ahondrika ny loha dia akipoko ny maso hiara hivavaka sika. Jesosy zokinay misaotra betsaka anao fa notantaninao indray izay nandritra an'izay herinandro izay dia mbola omenao anay koa ny sabata fitsaharana. Misaotra fa afaka hianatra ny teninao izay amin'izao fotoana manokana izao dia makasitraka dia mba ho zaza endriny izahay rehetra. Hiaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tantara izay ho arahantsika indray androany dia mitondra ny lohateny hoe sofina miaino. Manana sofina daholo ny zazaboto sy ny ankizy rehetra. Sofina miaino dia misy teny natao ho tadidiana ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao. Voasoratra ao amin'ny Samuela voalohany toko voalohany Samuela voalohany toko 7:7. Dia tsy maintsy tadidintsika izao no vakin'ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe mitenena Jehova fa miaino mpanomponao. Andao averintsika nge mitenena Jehova fa miaino mpanomponao. Bravo. Andao ary anaraka an'ilay tantara Esina tapiadanana teo ambony fandriana Ely ilay mpisorona efa antitra. Natory be tao ambadika tao ihany koa Samuel kely.
no jeren'ny tompo tamin'ny mpitiavana ilay Samuel matory. Samuel, ry Samuel hoy ny tompo. Nahiratry Samuel ny masony. Nisy niantso azy ve? Lasa nakeny akaiky ny fandrinany Ely avy hatrany izy. Inty aho, hoy Samuel niditra tao amin'ny efitrano Ely tao anatin'ny aizina. Niantso ahy ianao. Nahiratry Ely ny masony. Tsy miantso anao hoy izy rendremana. Mandehana miverina any am-pandrinanao. Dia niverina Samuel arak'izay nandrana azy ary resy tory faingana. Mbola nojeren'ny tompo tamin'ny mpitiavana indray ilay Samuel natory. Samuel, ry Samuel, hoy indray ny tompo niantso azy. Nidiridiry be ny mason'ny Samuel, nitsambikina avy eo amin'ny mpandriana faingana izy. Ely mihitsy angamba izany niantso azy izay. Inty aho izy, inona no anapiako anao? Nahiratry Ely indray ny masony. Tsy miantso anao hoy izy niteny moramora. Miverena any am-pandriana. Nandeha moramora Samuel mivoaka avy tao amin'ny efitran'ny Ely. Nisy olona niantso azy. Izy ary zany rehefa tsy Ely. Tsy fantatra ny feon'ny tompo satria tsy mbola reny hatrizay zany. Niverina tsotsotra teo am-pandriana indray Samuel. Tsy ela akory dia natory be indray izy. Mbola nojeren'ny tompo tamin'ny mpitiavana indray ilay Samuel natory. Samuel, ry Samuel, hoy ny tompo fanotelony. Nahiratry Samuel ny masony. Mbola nandeha aingana tany amin'ny Ely indray izy. Inty aho izy. Hainy Ely tampoka teo hoe iza no miantso an'ilay zazakely. Mandehana miverina any am-pandriana hoy Ely. Raha mbola miantso anao izy dia lazao hoe mitenena Jehova fa mihaino ny mpanomponao. Midobodoboka be ny fony Samuel. Nitombo tokoa ve no miteny taminy na ahoana? Inona no antony nahatongavan'ny tompo miantso ny anarany? Niverina tany am-pandriana Samuel. Tamin'ity indray mitoraka ity kosa nefa tsy nikipy ny masony fa nitsotra be fotsiny izy. Niandry ary niaino izy. Nojeren'ny tompo tamin'ny mpitiavana ilay Samuel efa taitra tsara. Samuel, ry Samuel, hoy indray izy tamin'ny feo malefaka. Namaly Samuel hoe mitenena Jehova fa mihaino ny mpanomponao. Nitsiky ny tompo. Fantany fa Samuel na dia mbola zaza aza dia mihaino azy. Tena tia no mpanampy azy Samuel. Tian'Andriamanitra hihaino azy ihany koa ianareo anio. Tiany ho mpanampy azy ihany koa. Mihaino azy ianareo rehefa mandre ny teny avy ao amin'ny Baiboly. Dia mihaino azy ianareo rehefa mianatra ny tsenjerinareo. Eno tsara ampitandremana ny tenin'Andriamanitra anio rehefa mamaky ny Baiboly. Hanampy ianareo ho tonga mpanampy azy isan'andro izany. Miarabany tanora mantoanto rehetra indray ireo 13 taona sy ny 14 taona. Natratra izao fotoana izao indray isika hamerina ny lesona izay nianarantsika isika dia ny lesona fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe miatrika ny fahatserovan-tena homeloka sy ny tahotra. Miatrika ny fahatserovan-tena homeloka sy ny tahotra. Fa maninona moa no misy an'izany hoe mahatsiaro tena homeloka izany? Dia inona ihany koa ny zavatra mety mampatahotra? Andao ary araka hianatra an'izay tsika amin'ity androany ity. Ny andiny izay nofidiana mba ho atao tsenjery dia izay voalaza amin'ny Salamo 7:20 raha efa hainao dia andeha rahantsika mamerina izany. Jehova ny fahazavako sy famonjena, iza no atahorako? Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angofitako?
tsara loatra ilay andin'ny fototra izay natokana mba ho ataontsika tsenjery mba ho tsarovantsika mandrakariva eo amin'ny fiainana izay manazava sahady fa Jehova no famonjenantsika ary rehefa izy no famonjenantsika dia tsy izy tokony hatahorantsika. Tantarana tovovavy anankiray, isoa ny anarany. Izy dia niara-niaina tamin'ny ray aman-dreniny ary anisany nankafy ireny aro-tenda ireny. Izany hoe ireny salina kely natao tamin'ny tenda ny reniny dia nanana an'izay tao an-trano. Ary rehefa tsy eo ny reniny dia nandramandramany avokoa ireo karazana aro-tenda ny reniny. Dia nisy fotoana amin'izay ary naka anankiray izy ary tsy tandrotandrony anefany dia rovotra ilay zavatra. Dia ny zavatra nataony dia nanafina ity aro-tenda any reniny ity ary toa tsy tsaroana akory ilay izy fa nafeno ilay izy. Kanefa rehefa nandeha teny ny fotoana na dia efa niteraka risy taty aoriana dia tsaroany foana io zavatra nataony izay tsy nety io ary na tsy ary tena homeloka foana izy teo anatrihan'izany. Ianao koa ngambany mety efa nisy zavatra nataonao ka mety tsapanao hoe tsy nety ilay izy kanefa nafeninao, tsy nitsorinao tamin'ilay olona izay nanaovanao an'izany dia na tsy ary homeloka foana ianao na dia fotoana maro taty aoriana ary. Inona ary ny vahaolana eo anatrihan'izay? Jesosy ilay mpamonjy sy mpanavotra antsika ary isika rehetra dia miaina araka ny fiainana izay iainantsika kanefa taddio fa Jesosy dia efa niaina ny fiainana izay iainantsika ankehitriny ary fantany ny olana izay mahazo anao araka nefa nianarantsika tamin'ny herinandro lasa izay zavatra izay. Dia rehefa misy zavatra ataonao na afeninao dia taddio fa hitan'ny Kristy ireny rehetra ireny ary mahatsapa ny zavatra tsapanao izy. Taddio fa misy 350 ny karazan-tahotra izay iainan'ny olona. Tahotra tsy fatapototra hoe avy aiza na hoe maninona fa misy karazana tahotra 350 mahazo ny olona iray. Dia ahoana ary ny fomba hiatrehana n'izany tahotra izany? Taddio fa i Satana dia anisany nametraka tahotra tamin'ny Adama sy Eva tamin'izany fotoana izany ary eo anatin'ny Baiboly eo dia mahita isika fa nareo patriarika mahery ireo dia nanana tahotra teo amin'ny fiainany. Ka noho izany raha matahotra izany ianao dia tsy hoe ianao akory ny ratsy na ianao no iza fa niarika an'izany avokoa ny olona rehetra. Nanana tahotra avokoa ny tsirairay fa ny fomba iray mba hahafahana miady amin'ireo fihetseham-po ireo dia ny fahatsiarovan-tena homeloka sy ny tahotra dia tsy ninona fa ny fitokiana. Ny fitokiana amin'Andriamanitra irery ihany. Ny fametrahana ny zavatra rehetra eo amin'ny Kristy dia ny fitokiana aminy izay no ahafahantsika miala amin'ny fahatsiarovan-tena homeloka sy ny tahotra. Ao amin'ny Timoty 2:7 dia misy teny toy izao hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahoza isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Izany no nomen'Andriamanitra antsika. Noho izany dia arak'ilay andininy izay nataontsika tsenjery teo dia inona no hatahorantsika? Inona no tokony hangovitatsika? Matokia an'Andriamanitra ary ampiasao ny fahefana nomeny anao, ny fahefanany tsy hatahotra. Amin'ny maha-kristianina anao dia fantatrao fa mitsinjo sy miaro anao mandrakariva Andriamanitra ary imbetsaka ny efa nandrenesanao ny Salamo 7:20 ary mino fa hainao tsenjery izany. Jehova mpiandry tsy hanan-java mahory aho, izay ny fiandohany. Dia mitohy lavabe ilay izy fa mino fa hainao ilay izy dia mampirisika anao izany andininy izany ny hametraka ny fitokianao amin'Andriamanitra. Dia tsy hanan-tahotra ianao manomboka izao. Raha ny zavatra nataonao ka tsy nety dia hoeto amin'Andriamanitra izany. Ifony amin'Andriamanitra izany dia matokia azy fa izy hamela ny helokao sy hanmafy ny fahotanao rehetra sy ny fahadisoanao. Raha toa indray ka misy tahotra eo amin'ny fiainanao, tahotra noho ny zavatra nataona, tahotra tsy fantatrao dia matokia an'Andriamanitra fa izy vonona hanampy anao ary efa nomeny ny teny fikasany fa ho eo anilanao mandrakariva izy dia aokary ny tanora mantoanto rehetra 12 taona sy 14 taona rehetra tsy hanan-tahotra manomboka izao satria manana ny Kristy, mitoky amin'ny Kristy izay eo anilany. Dia mirary soa indrindra re ho amin'ny fiaraha-mianatra manaraka indray. Veloma daholo.
tonga indray eo amin'ny leson'ny lehibe isika manolotra ny fiarabana anao mpiaramianatra amiko ary dia manolotra ihany koa ny firariantsy sy ny fiadanan'ny tompo anao sy ny ankohonanao. Mialohan'ny arahantsika mandinika indray ny lesona fahatelo amin'ny bokon'ny filazantsarany Marka dia manasanao mba hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, sotranao indray izahay fa manana tombontsoa hiara hianatra ny teninao, angataka anao mba amila ny helokay ary aoka ny fanenao masina no arotsaka kosa aty amponay, azahoanay mandray tsara ny teninao ary hitondra fanavaozana, hitondra soa ao anay ny izany teninao, izany lesona ianaranay izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony teny no angatanay izao vavaka izao. Amen. Lesona fahatelo isika, nampitondraina ny lohateny hoe fifanoherana. Ary ny andinina natao ho tadidiana dia ny filazantsarany Marka toko 2 ka ny andininy 7 sy 9 izay mivaky toy izao: roa izy taminy. Ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Ny filazantsarany Marka araka n'izany lohateny hoe fifanoherana zany dia misy tantara dimy izay nataon'i Jesosy, fampianarana nataon'i Jesosy izay nanohitra ny fomban-drazana sy ny fampianaran'ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany. Satria Jesosy raha teo araka ny fantatsika dia tsy nanaiky nanaraka ireny karazana lovantsofina ireny. Ary anatin'ity tantara ity dia mampiseho ny maha izy an'i Jesosy. Ny tantarantsika ity dia ahitana tantara mifampidipiditra, mifanosona, mifampisisika, izany hoe ny tantara voalohany dia miditra amin'ny manaraka dia miverina amin'ny tantara voalohany, lazaina amin'ilay teny hoe sandwich story izany tantara izany. Ary izay no resantsika, misy fifanoherana vitsivitsy zany no resantsika, fampianarana nataon'i Jesosy. Ao zany hoe ady hevitra momba ny famelan-keloka, ho resantsika ihany koa ny ady hevitra momba ny amin'ny sakafo sy ny fifadian-kanina, ho resantsika ihany koa ny fifandirana, ny fifanoherana momba ny amin'ny fitandrimana sabata, dia isy ihany koa ny fifanoherana mikasika ny amin'ny Jesosy mihitsy, ho resantsika ny amin'izany fifanoherana izany. Ny voalohany ho resantsika zany dia ny hoe ny fanasitrana ilay mararin'ny paralysisa izay niteraka ady hevitra be dia be momba ny amin'ny famelan-keloka. Amin'ny filazantsarany Marka toko 2 ka ny 1 sy ny 2 ambin'ny fokatra amin'ny 10 no ahitantsika izany tantara izany. Nampianatra Jesosy, nitoro teny Jesosy, olona maro no nihaino fampianaran'i Jesosy tampoka teo, nefa indro fa nisokatra ny tafon'ny trano izay nampianarana. Ary lehilahy malemy tsy afa-mihetsika no nampidinina viny amin'ny tafon'ny trano, ary dia nijanona ny toro-tenin' Jesosy, nangina ny rehetra. Dia n'izao voalaza ny filazantsara Marka toko 2 ka ny 15 hoe: ary Jesosy no nahita ny finoana ireo. Azo jeren'ny maso ve, mety ho hitan'ny maso ve ny finoana? Mendriavana, tahaka ny fitiavana izy io, hita eo amin'ny asa hoe manam-pitiavana ve ianao, manam-pinoana ve ianao. Zavatra nitranga eto dia ny fanasitranana ara-batana no tadiavin'ity lehilahy ity. Fa rehefa vao tonga teo anatin'i Jesosy anefa izy dia teny fanambarana famelan-keloka, izany hoe le aretina fototra no nisitran'i Jesosy voalohany. Tsy niteny na dia indray mbava aza ilay lehilahy malemy paralysisa, fa dia jery fotsiny izy fa ireo mpitondra fivavahana kosa tamin'izay fotoana izay no nanao fanamarihana tao an-tsainy tao amin'ny 15 hoe: ary nisy mpanoradalàna sasany nipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony manao hoe: nahoana le ty no miteny toy izany? Miteny ratsy izy. Amin'ny reto mpitondra fivavahana izao no heverina izy ireo fa fitenenany ratsy an'Andriamanitra no nataon'i Kristy. Ary no heverina izy ireo fa fakanan-kery mihitsy ny fahefan'Andriamanitra izany. Zao ny zavatra nitranga. Fantatry Jesosy ny tao an-tsain'izy ireo. Fantatry Jesosy. Any ka dia niteny izy nanao hoe: iza no moramora kokoa. Lalina izany teny izany. Hain'i Jesosy, fantatry Jesosy ny ao an-tsainao, ny ao an-tsain'ny tsirairay avy. Ary satria Jesosy, hain'i Jesosy no manasitrana lehilahy amin'ny herin'Andriamanitra dia navela aloha ny helika, ary dia nositraniny avy eo
teo amin'ny masony izy ireo ilay marara ny paralysisy ary dia gaga ny rehetra ary nankalaza n'Andriamanitra ny tsirairay avy. Ireo zany dia nieritreritra manao hoe fitenenana ratsy an'Andriamanitra izao, kanefa dia tsia nataon Jesosy zany mba hanehoany fa vitan'Andriamanitra, vitan'i Kristy no mamela heloka ary vitany ihany keo ny manao ny fanasitranana amin'izay fotoana izay, ary nangina ilay ady hevitra amin'izay toe-javatra izay. Ny fanontaniana petraka dia hoe ahoana ny fomba hitandremanao mba tsy ho latsaka amin'izany fandrika nahazo ireo zany isika tsirairay avy. Adino reto mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany, ny tena zava-dehibe ny fivavahana dia ny hoe manao ny marina tia famindram-po ary manaraka n'Andriamanitra amin'ny fanehoan-tena, endrika ivelany fotsiny ny an'reto mpitondra fivavahana fa tsy hita tao aminy ny fitiavana manao ny marina, tsy hita tao aminy ny famindram-po, tsy hita tao aminy ny fanehoan-tena zay toetra n'Andriamanitra zay tokony hita amin'ny mpitondra fivavahana. Ny fifanoherana faharoa dia ny amin'ny resaka momba ny sakafo sy fifadian-kanina. Rehefa nandeha Jesosy nandalo teo amin'ny tanàna ny toerana anankiray izy, nampianatra dia nahita lehilahy anankiray mpamory hetra, i Levy io, teo mpamorian-ketra izy, ary dia niantso azy Jesosy manao hoe manarà, dia nitsangana avy hatrany Levy dia nanaraka azy. Ny mpamory hetra tamin'ny andro Jesosy dia olona tsotra, mpiasa teo ambany fahefan'ny fitondram-panjakana romanina. Nankalain'ny olona betsika izy satria nanankarena tamin'ny tsirariny, satria nakavola mihoatra amin'izay tokony alaina izy. Any ka nisy fanazavana jiosy aza nanao tahaka an'izao manao hoe raha miditra ao amin'ny trano anankiray ny mpamory hetra dia tonga maloto avokoa ny trano sy izay rehetra ao anatiny. Ka noho izany dia taitra ireo fariseo, ireo mpitondra fivavahana fa atao nanaraka amin'ity mpamory hetra Jesosy, ary tsy vitany hoe nanaraka fotsiny fa niara-nihinana ary tsy levy-rery ihany niara-nihina tamin'ny teo fa nitangorona tamin'ny teo ihany keo ny naman'ny levy-rehetra, ka nahatonga an'izy ireo ny teny manao hoe miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota izy. Tsy nandany zany Jesosy, tsy nilavan Jesosy zany, fandry Jesosy nataony eritreretra izy ireo, dia hoy Jesosy manao hoe tsy nifinaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy tonga avy antso ny marina aho fa ny mpanota ibebaka. Mahafinaritra ny fahamalian Jesosy an'izany fifanoherana izany. Nazavain Jesosy fa ny salama dia tsy mila mpitsabo, fa ny tsy salama kosa mila mpitsabo anasitrana azy. Ary avy eo dia notarin Jesosy tamin'ny loha hevitra vaovao io toe-javatra nitranga io, ka nanaovan Jesosy fanoharana momba ny amin'ny resaka fifadian-kanina. Ary izao ny zavatra nitranga. Hoy ireo fariseo hoe nahoana ny mpianatra Jaona sy ny mpianatra ny fariseo no mifadianina fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady. Ary Jesosy niteny taminy manao hoe mahay mifady va ny havan'ny mpampakatra raha mbola ho aminy ihany ny mpampakatra. Marina ny teny Jesosy. Jesosy mantsy no nohariny amin'ilay hoe mpampakatra, ary reto mpianatra ireto no nolazainy hoe vahiny, ataona tokoa moa ny hoe asain'ny olona ianao. Dia hifanao fifadian-kanina tsy mety izany. Ary izay ny zavatra niresahan Jesosy. Eto Jesosy dia milaza fa ho avy ny andro izay analana ny mpampakatra tsy ho amin'izy ireo. Izany hoe ny resaka mielosady, ny amin'ny azo fijaliana izy, ka amin'izay dia izy tokoa ny fotoana izay tsy maintsy andalovan'ny mpianatra ny fifadian-kanina. Ry mpiara-mianatra namana isany. Eto Jesosy dia nanao fanoharana anankiray nday tao anatin'izay toe-javatra izay. Hoy izy hoe tsy misy olona manjaitra latapa-damba tsy mbola voaloma amin'ny lamba tota, fa raha tsy zany, fa raha izany ny vaovao izay natambatra dia androbotra ny tonta ka dia hitritra, hitatra ny hitritra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao amin'ny siny hoditra tonta, fa raha izany ny divay dia ahatritra ny siny hoditra ka dia samy very foana ny divay sy ny siny hoditra, fa divay vaovao no ao anatin'ny siny hoditra vaovao. Somary nanao toy izany Jesosy le ohatra nanasongadina ny fifanoherana ny fampianarana tamin'ny mpitondra fivavahana, satria ny zavatra mitranga nitambesatra loatra tao anatin'ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany ny lovantsofina, ny fampianarana maty, ka ny lazainy hoe ny fampianarana Kristy zany dia tsy nanana anjara toerana mihitsy teo amin'ny
lovantsofina ilay lazaina hoe tonta fa ny fampianaran'i Kristy kosa ilay lazaina hoe vaovao laza vain Jesosy tamin'ny alalan'izany fanoharana izany ny fifanoherana teto amin'ity fivadian-kanina ty niantso any levy izy satria fantatra Jesosy fa ny tsirairay avy azon Jesosy antsona hiara iasa tsy nijanona teo ny fifanoherana fa fifanoherana anankiray indray de fifandirana momba ny amin'ny sabata fa oka ho fantatsika mpiara-mianatra rehetra fa ny jiosy de nanana lalàna misy 5 voarara azy tsy atao amin'ny andro sabata ary rehefa nandeha ny fotoana nandeha namaka ny tanimbary tamin'ny sabata Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra dia nanotona saloim-bary teny am-pandehanana ny mpianatra dia taitra ny fariseo manao hoe nahoana no manao tsy mety amin'ny andro sabata ny mpianatra ao mamperitreritra zany toe-javatra zany mba fantany moa fa ilay tompony sabatany io manoloana azy io ka natonga an Jesosy manao hoe ny sabata nge natao an'ny olona fa tsy ny olona ho an sabata ka dia tompony sabata aza an'olona ka namaniny Jesosy azy dia ile tantarany Davida rehefa ninana ny mofo asio tamin'ny andro tany aloha tany hoy izy hoe andro sabata ny fanesorana ny mofo asio tamin'izay fotoana izay koa inona fa tamin'ny andro sabata no nandosirany Davida namarana Jesosy fa raha tsy meloka tamin'ny nanana mofo asio Davida sy ireo zatovo niaraka taminy satria nona izy ireo dia tsy meloka koa ny mpianatra rarany sy nikosoka salom-bary ka nihinana tamin'ny fotoana io ny sabata dia nazavain Jesosy tsara fa natao ahasony olona ary zay ny voalaza amin'ny filazantsara ny Marka 7 ka ny 1 hatramin'ny 9 nisy lehilahy anankiray narary tamin'ny andro sabata maty tanana dia nijereny mpitona fivavahana fotsiny izy fa rehefa tonga Jesosy na sabata aza ny andro dia nositraniny Jesosy hoy Jesosy amin'ny 15 ary no nijerijery azy tamin'ny fahatezerana izy sady nalahelo noho ny famafiny fo dia hoy izy tamin'ny raha lehilahy ainjiro ny tananao dia nahinjiny ka dia sitrana ny tanana nametraka fanontaniana Jesosy inona ny tsara kokoa ny manao soa sy mamonjy aina ve sa ny mamono azy sy ny mamery azy nositranany Jesosy ilay marary ny palesisa fa ny zavatra nitranga tesitra ireto mpitona fivavahana ary voalaza amin'ny 1 fa nivoaka izy ireo ary ny iray tetika tamin'ny Herodianina anohitra an Jesosy mba hahafaty azy mampitsikaiky zany mampiome zany mpitondra fivavahana amin'ny andro sabata no mieritreritra manao tetika amonona an'le tompony sabata amin'ny andro sabata petraka amin'ny fanontaniana iza no tena mandika ny sabata Jesosy zay nanao soa nasitrana amin'ny andro sabata ve sa zay mieritreritra fiokoana famonona sy fahatezerana amin'ny andro sabata mahafinaritra ry mpiara-mianatra fa Jesosy no tompony sabata ny fifanoherana anankiray ihany koa dia voalaza amin'ny filazantsara ny Marka 7 filazantsara ny Marka 7 ka ny 12 sy ny manaraka dia tantara anankiray niditra tao an-trano Jesosy niangona indray ny vahoaka mahafinaritra zany fa betsaka ny olona ny miaino an Jesosy ary tamin'ny fotoana io dia tonga ny havany mba hitady an Jesosy ary nilaza fa to verisaina Jesosy satria na ny fotoaninana ny alina aza ozy tsy misy tamin'ny fotoana io nefa ny mpanorandalàna dia nitao nanameloka ary zay le tantara somary misisika zay leo sandwich story nitsofoka tantara anankiray raha nanomboka tamin'ny tantaram-pianakaviana le tantara satria nitady an Jesosy ny havany dia nitsofoka indray ny ady hevitra momba ny adiny fariseo ny amin'ny hoe i Jesosy io ny Belzeboba no mampiasa azy dia nanaovan'i Jesosy filazana manao hoe hoy Jesosy amin'ny filazany nataony Jesosy ataony Satana ahoana no famoaka ny Satana fa raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy haritra izany fanjakana izany novaliany Jesosy ataony Satana ahoana no famoaka ny Satana fantaniana lehibe no nasitrany Jesosy ny fanamelohana nataon'izy ireo tsy mitombona ny hoe miasa anohitra ny tenany ihany Satana tsy mitombona zany ny resaka momba fanjakana sy ny mpiray-trano ary momba ny Satana Jesosy ary avy eo izy dia niresaka momba ny famatorana mahehany ny famatorana ny mahery mba azona mandrobany ao an-tranony nisy anosary any ohatra hoe famatorana ny mahery le mahery ho fatorana eto dia tsy iza zany fa Satana anehoana Satana fa ho avy ny fotoana zay tsy maintsy hamatorana ny Satana ary anafahana
orobaina izay miditra ao an-trano ny satana. Jesosy ilay mpandrompo manafaka ny vahoaka zay ambany vahoany satana ilay voatorana amin'izay fotoana izay. Ary teto no nanaovan'i Jesosy fanambarena lehibe manao hoe ny fahotana amin'ny fanahy masina no eloko tsy azo avelo, dia ny miantso ny asan'ny fanahy masina manao hoe asan'ny devoly izany. Ireto mpitondra fivavahana zany dia tena ny teny ratsy ny fanahy masina, satria raha ny asa nataon'i Jesosy dia notariny fanahy masina dia nolazainy fa asan'ny Belzebub, dia miteny ratsy ny fanahy masina zany. Ary lazain'i Jesosy manao hoe tsisy famelan-keloka azo antenaina amin'ny fahotana atao amin'ny fanahy masina. Ary avy eo dia niverina indray tao amin'ilay tantaram-piainam-pianakaviana ilay tantara, satria nizatra nitranga rehefa vita zay toe-javatra zay dia zao ny voalaza ny 1:30 amin'ny Marka 7 manao hoe ary avy ny reny mba miralahany ka nijana tao alatrano ka naniraka ny antso azy manao hoe indreo atao alatrano ny reninao sy ny ralahinao mitady anao. Ry mpiara-mianatra namana isany, raha toa re ka hoe misy fianakavianao mba avy hitady anao, tsy azakazaka ve ianao mba hitsena azy? Mba faly ianao tonga ny reninao, faly ianao fa tonga ny mpiraita-po aminao. Teto anefa dia ny fomba fijery fianakavian'i Jesosy dia mitovitovy amin'ireo mpitondra fivavahana, tsy mahafantatra inona ny mission nampanaovina an' Jesosy. Indreo ao alatranao ny reninao sy ny ralahinao. Dia ahoana ny fihetsika nataon'i Jesosy? Zao no navalin'i Jesosy. Hoy Jesosy, ary no nijery izay mipetraka manodidina azy izy, dia hoy izy ireo, indreo ny reniko sy ny ralahako. Jery ny manodidina azy izy, indreo ny reniko sy ny ralahako. Dia hoy toy, fa na iza no manao sitrapon'Andriamanitra dia izy no ralahako sy anabaviko ary reniko. Mahafinaritra ny zavatra mitranga no faharitan'i Jesosy ny atao hoe fianakavian'Andriamanitra. No faharitan'i Jesosy ny atao hoe fianakaviany sy ny reniny sy ny ralahany. Dia izao no lazainy hoe izay rehetra manao ny sitrapon'Andriamanitra no ankohonany. Ry mpiara-mianatra naman'isany nampalahelo, fa toa endrika ivelany fotsiny no nandraisan'izy ireo hoe reniko sy ralahiko. Indraindray dia toa endrika ivelany fotsiny mba maha-kristianina antsika. Mila mitandro lahy isika. Tsy hoe rehefa miteny aho hoe za ty kristianina, tsy ratsy akory zany, fa sao endrika ivelany zany. Fa ny tena kristianina dia zao ilazain'i Jesosy hoe izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no reniko sy ralahiko. Ry mpiara-mianatra namana isany, zava-dehibe ny rahantsika nianana tamin'ity androany ity. Mirary soa ho anao ka aoka ireo fifanoherana sy ny famaliana nataon'i Jesosy azy ireo, mba hahatonga antsika hatsapa fa iza moa Jesosy? Jesosy ilay Andriamanitra izay tompony fiainantsika. Jesosy ilay tompony izao tontolo izao. Jesosy ilay tompony sabata. Jesosy ilay afaka mamela ny eloko sy ny eloko ao. Jesosy ilay afaka manasitrana anao. Ary ny tiany Jesosy atao, raha tia hanaraka an' Jesosy ianao, dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ombanao indray ny Andriamanitra. Ka andeha amarana izao fotoana izao indray isika, anatanteraka ny fanatitra mba hanomanantsika izao sekoly mahafinaritra antsika izao. Ho taontsika hatrany fanatitra izany.
ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indray ny an-danitro, sotranao izahay no ny teninao lesona izay niarahanay nianatra tamin'ity mpiara-mianatra ity. Engany reny taridalana rehetrarehetra reny izay nialaina avy amin'ny teninao mba tsy handalo fotsiny eo aminay fa maka ao anatin'ny mpifonay ary atonga anay hifikitra mandrakariva sy atokanao fa ianao ilay Andriamanitra, ianao ilay tombo sy mpamonjy anay. Mita izy mpiara-mianatra izao, mita ihany koa ny fanatitra izay nataonay teo mba hahazoa eo amin'ny asanao. Nivavaka tanoana ny asiana tananay amin'ny anaran'i Jesosy Ariany. Amen. Mianatra eo tongotrao